Resy tamin'ny savalo amby efapolo no ny efatra amin'ny fitopolo ny ekipa malagasy tamin'ity andro faharoa ny lalao afro-basket U16 ity. Anisan'ny efitra mivoaka tamin'ny vinavinanasan'ny Alliance Voargasy ny triumvirat. Vitandroany ny fanadinana ny taranja lomano amin'ny adina fanatanjahantena ny baccalauréat ary farany mankalaza ny faheritaonany androany ny bébé et maman magazine. Mbola kafaliana trano tompo plasy sy tompo vavy no hitsidiana ny tokantranonao manaraka ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'ity ariva ity ny makasika ny fanatanjahantena avy hatrany no hanomboantsika ny fotoana. Rehefa nandresany Côte d'Ivoire tamin'ny andro voalohany ny ekipa malagasy tamin'ny afro-basket zazalahy dia niondrika indray teo anaty andrizareo tunisianina. Nanavesatra dia navesatra ny isa ny sarany rotota satria 7 no 470. Raha ny salanisa no jerena dia hita fa tsy nahafapiry ireo mahery fotsika. Tsapamantsy fa nitarika hatrany ny Tunisianina nandritra ny apaefapotona 4 ny lalaovana. Tsy nakivy ireo mpanohana ny ekipa pirenena hijanona hatramin'ny farany anefa izany. Fa resena voalohany ho an'i Madagasikara ny saingy azo antoka kosa fa azo tombony izy ireo satria tsy tonga ny ekipa alzerianina izay tokony hifanandrina amin'ny rahampitso. Ny lafiny politika kosa indray no tsika anohizana ny fotoana. Tokony hiverina any amin'ny vahoaka ny fahefana. Manentana ny olona mikasika izany avy ao amin'ny antoko otrikafo araka izao fanadidina entiny Hilda Asinjo izao. Tsy misy vahaolana araka ny lalàna sy ara-politika intsony ny krizy ankehitriny hoy ny avy ao amin'ny antoko otrikafo. Ny fampidiran'ny CES olona tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana no faratampony amin'ny fampikatsona ny raharaha. Amin'ny vahoaka sisa no tompony famahana ny olana araka ny hevitra ny mpikambana ao anatin'ity antoko politika ity. Ny any afaka mandray fanapahan-kevitra amahanan'io amahan'ny olana dia ny vahoaka malagasy. Amory ny vahoaka malagasy zany no antony anaovanay an'izao fivorinan-droany zao. Naneho ny hevitra izy ireo mikasika ny fifidianana ihany koa ny antoko otrikafo. Raha ny fantatra dia ny fifidianana tsy vahaolana. Tsy vahaolana satria dia kandida ny any ivelany daholo ireo kandida ireo. Sasany kandida ankarana, sasany kandida any frantsay, sasany kandida ny amerikanina, sasany kandida ny arabo. Dia ny ankamaroan'ireo zany kandida ny any ivelany. Any amin'ny fifidianana zany tsisy vahaolana intsony any Madagasikara. Arak'izany dia manana fikasana ny amory ny vahoaka hidina an-dalambe izy ireo. Mbola tsy nolazaina kosa nefa ny fotoana anaovana izany. Mbola tsy naparitaka arak'izany koa ny fomba entina andresena lahatra ny vahoaka amin'izay fidinana an-dalambe izay. Namoaka tatitra sy vinavinanasa ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana na ny Alliance Voargasy omaly tetsy amin'ny panorama Andrianarivo. Anisan'ny hevitra mivoaka tamin'izany ny makasika ny triumvirat na ny GPS na ihany koa ny gouvernement privé société civile fanadidina. Manamafy ny andraikitra azo raisiny eo amin'ny fampiarana ny lalàna sy famolavolana politika ny firaisam-pirenena miaro ny tontolo iainana Alliance Voargasy. Manoloana ny anjara asan'ny fanjakana eo amin'ny fampiarana ny lalàna dia manolotra sosikevitra triumvirat ny AVG. Amin'ny fampiarana ny lalàna, ny fanaovana ny lalàna sy izy ny lohalaharana amin'ny fanapakevy-dehibe eto amin'ny firenena. Fa tsy tokony hanao izany irery izy fa tokony hiara-miasa foana zany hatrany arak'izay azo atao amin'ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena. Firaisamonim-pirenena dia adiny foana hatramin'izay amin'ny resaka famolavolana politika sy ny fanapakevy-dehibe eto amin'ny firenena nefa rehefa zoiny amin'ny ankapobeny izy irery sisa no karazany hoe mpiambina ny fiarovana ny vahoaka zany sy ny tontolo iainana fa indraindray ny fanjakana sy ny mpamatsy vola sy ny sehatra tsy miankina dia vola fotsiny ny ao an-tsainy. Dia izay zany ny amafisanay mafy hoe le triumvirat resahana teo atony hoe GPS moa izy amin'izao fotoana izao gouvernement privé société civile. Tokony ireo zany atao fomba fiasa amin'ny fanapakevitra manomboka zao fa raha tsy ireo no ampiasaina dia misy ny atao hoe kolikoly misy ny atao hoe fitsapatsapahana amin'ny raharaha-pirenena. Namolavola ary namoaka politika voalohany izay voizina momba ny rano, ny ala sy ny faritra voaharo ary ny arena kibon'ny tany nandritra ny fivorimbe omaly ny AVG. Amin'ny taon'ity dia irosa amin'ny fahazarana sy fampiasana izany izy ireo. Miroborobo be ankehitriny ny fananganana ireny sekoly fanabeazana fototra sy akany fibeazana ireny na ny préscolaire eto amintsika. Misy fenitra nefa ny fanarana rehefa manangana azy ireny ka miantso ny fandraisana andraikitra ny avy ao amin'ny Association des institutions laïques pour l'éducation na ny L. Fanazavana eo amin'ny sary ny Hilda Asinjo. Fa amin'izao fotoana izao zany dia misy karazan'olona zay tsy mendrika akory ary tsy manana ny fahefana andeha ampiofana. Mampiofana eraky ny tanàna indrindra any amin'ny tany
lavitra indrindra dia reny olo ireny zany mahazo fiofanana dia manokatra sekoly fa ny lalàna zany dia mametraka an'izay lazaiko anao zay hoe misy ny autorisation d'exercer tsy mitovy amin'le hoe autorisation d'enseigner fa autorisation d'exercer zay ny any amin'ny primaire zany hoe afaka manao an'le izy fa ny fanjakana ny mamena io dia eo zany ny olana misy eto amintsika ny ny olana eto amintsika iarahantsika malala fa tsy any amin'ny préscolaire eo nefa tsy any amin'ny institut supérieur feno eran'ny tanàna maniry ohatry ny anana fa manontany ianao hoe ara-dalàna ve izy ireny sa tsy ara-dalàna zay zany ny zavatra mipetraka miantso foana zany zay ny tompona andraikitra ara-panjakana satria raha ilazanao misy lalàna hoe 50 metatra amin'ny sekoly efa misy zay vao mahazo manorina sekoly anankiray dia mandany ianao mandeha eny ananiny eny zay ny tsy afaka androakan'le olona tsy manana fahefanana zany zay ny lalàna misy fa mifampiarana azy no samy manontanytsika namaly sy nanome fanazavana makasika izay fandraisana andraikitry ny fanjakana izay indrindra ny taleparitry ny fanabeazana eto Analamanga. Misy fombafomba moa tsy maintsy arahana zany amin'le mba hanara-penitra ireny sekoly ireny dia misy tompona andraikitra amin'izany anisany eo amin'ny drain'ny Analamanga dia misy ny atao hoe représentation régionale des écoles privées dia iny dia mametraka ny hoe izao ny fenitra tokony arahan'ireny sekoly ny orina ireny dia anisan'ny mandray andraikitra amin'izay ihany koa ny atao hoe ONEP office national des écoles privées izany hoe io indray dia miankina mivantana amin'ny ministère ny fanabeazana zany io organisme anankiray io ny ezaka zany dia tsy mametraka sazy zay ny ezaka aloha satria amin'ny mahafanabeazana zany tsy mandrangaranga sazy aloha fa manentana foana zany hatrany kanefa moa rehefa tena tsy tonga amin'ilay tsoromambo isarahana tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina ihany efa nisy ihany sekoly izay nandraisana fepetra tsy maintsy akatona aloha le sekoly. Teny amin'ny dobo filoha manosany ANSP filoha no nanaovana ny fanadinana ara-panatanjahantena ny baccalauréat. Maro ireo mpianatra no tonga ka notrono ny ray aman-dreny ny akamaroan'izy ireo. Eo amin'ny sariny Fabrice Tatatsiresy. Mpiadina 20 ny voasoratra anarana, 200 zazavavy ary 7 zazalahy. Ho an'ny Frank manokana dia tonontonony ihany ny vokatra. Ihany tsy dia tsara tsy dia ratsy. Tsy nametraka olana taminy ny vaninandro ririnina satria efa ela izy no niomana ary efa nisy ny fanazarana tsy madinidinika nataony tamin'izany. Tsy sahirana resaka préparation ilay izy hoe rehefa mifoha maraina dia mandro amin'ny rano mangatsiaka zarina mihitsy zany ilay vatana amin'ilay mangatsiaka rehefa hoe ilomana ny ririnina. Raha ho anahy manokana izao isaka ny 2 mois dia anatin'izay 2 mois zay manokana 2 herinandro raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra indray ny jerena dia nilamina ny tamin'ny ankapobeny efa niomana ihany koa izy ireo ny amin'izay voina mety hitranga. Efa fomba daholo eo ny resaka pia amin'ny ara-pahasalamana hitantsika eo ambadika eo misy ambulance anankiray fotsiny angamba no nisy cas somary nanahirana kely teo zany hoe somary tsy ny sakafo maraina ilay mpiadana dia zay zany mba ho antsika izay mbola hiatrika ny pratika amin'ny manaraka azo atao tsinitsinina mihitsy zany io sakafo maraina io. Tsy aivina fa ny lomano natao androany fa ny taranja hafa kosa dia mbola amin'ny voalohan'ny volana Jolay vao hiatomboka ary farana ny 10 Jolay zany. Nankalaza ny 10 taona nijoroan'ny sekoly Phoenix tsy manakambahiny ka nankalaza izany teny amin'ny cercle mes Sasonerano io atoandro io teny atoerana ny namana Hilda Asinjo hitondra amintsika ny mahakasikasika izany. Taona nanabeazana ary nahitana vokatra tsara trany ity sekoly ambaratonga fototra tsy miankina amin'ny fanjakana ity. Ho an'ny valim-panadinana dia 100 isanjato hatrany izany nandritra ny 10 taona izay.
misy ny fomba fiazy izay miantoka izany vokatra izany. Ohatrany anay moa voalohany indrindra izay dia manaraka ny programme officiel izay tsy miala amin'ny approche par les compétences. Dia ny ankizy zany anay vao eo amin'ny classe CP1 dia efa manomboka ny approche par les compétences io dia nitohizinay sy nivelarinay koa izany hatrao amin'ny classe CM2. Ireo mpampianatra ihany koa dia mahazo fiofanana hatrany isan-taona. 7 ny isan'ny mpianatra tao amin'ity sekoly ity tany am-boalohany ary efa tafakatra hatramin'ny 13 izy ireo ankehitriny. Mpampianatra 12 kosa no mandray an-tanana azy ireo. Tany amin'ireo tandrefana no niainga ny hevitra fikarakarana mariage raha mpianakaviana kosa no nitondrantsika an'izany teto amintsika no ny fahasahirana ny maro anefa dia maro amin'izao fotoana izao no manao ny fikarakarana ny mariage ho asany tahaka ny hanitra mariage. Raha ny fanaovana sakafo na service traiteur no niaingan'ny ramatoa ny antitra ny taona 790 dia nanomboka ny karakara mariage izy ny taona 2000. Raha fanampiana nanaovana izany tamin'ny voalohany dia lasa asa izany hatramin'izao fotoana izao noho ny fahamaroan'ny fangatan'ireo mahafantatra azy. Ny fanajana ny safidin'ireo mpanambady no tena tandrovan'ny fatratra. Fa mahatiana raha teo ny tenany noho nanarahany fiofanana manokana mahakasika izany tany ivelany sy ny traikefany. Izay zany tena hoe malagasy mahavita zavatra ary manana zavatra tena mahafinaritra be tsika fa eo ihany koa isika izany hoe mivelatra manampy ireo zavatra vita avy any ivelany dia miankina amin'izay fitiavanareo anambady ihany zany mitondrantsika an'izay koa hevitra izay hoe tena ataontsika tany malagasy gasigasy tena tsara be sa ampifandraisitsika amin'ny zavatra avy any ivelany dia afaka manafatra ihany koa zay ireo atao hoe accessoire mariage avy any ivelany efa misy ny mpiara-miasa aminay any Frantsany. Mariage roa isam-bolana eo moa ny karakarainy ary samy nanana nampiavaka azy avokoa. Raisiny an-tanàna avokoa ny fikarakarana rehetra ary na dia efa maro azy ireo mpiara-miasa aminy eo amin'ny sehatra io dia tsy manakana velively ny ivelarany amin'ireo safidin'ny mpanambady izany. Teny amin'ny samorana Anosato no nosafidiny ny maso kompania ankalazana ny faheritaona ny boky natokana ho an'ny reny sy ny zaza antsoina hoe bébé et maman magazine. Ny andindiny makasikasika izay indray arahantsika ao anatin'ity fanadidinina ity. Boky iray natao indrindra ho an'ireo reny manoro azy ireo fomba fitaizana sy fikarakarana ny zaza. Torohevitra amin'ny lafin'ny fahasalamana, fanabeazana sy ny maro samihafa moa no hita ao anatin'ity boky izay mivoaka isaky ny 2 volana ity. Hatramin'izay nisiny moa dia miisa 7 izay ireo boky efa mivoaka izay hita eny amin'ny toerana fivarotam-panafody sy ny toerana misy ny kojakoja sy ny mombamomba ny reny sy ny zaza. Androany izay namarika an'izay faheritaona izay amin'ny alalan'ny fizarana mofomamy an'ireo reny rehetra izay mpakafy ny boky bebe magazine. Fisaorana ihany koa amin'ireo mpanohana anay hisaorana indrindrindrindra ireo mpakafy ny boky izany hoe misy kilalao ho fampifaliana ny reny sy ny ankizy androany azahoana loka maro avy amin'ireo mpanohana anay dia avy amin'ny bebe maman magazine. Ilain'ny reny tokoa ny torohevitra tahaka ny hita ao amin'ny bebe maman magazine. Maro ireo torohevitra amin'ny lafiny rehetra izay hita ao. Ao anatin'ilay boky aloha be dia be zany ny torohevitra azo raisina. Misy ao hoe misy fanorona hoe raha te azo zazalahy ianao dia inona ny atao, inona sakafo hohanina. Dia ankoatran'izay fomba fitaizana zaza koa zany ame zareo ao. Dia misy koa fanorona ny ray aman-dreny zany hoe raha zao taona ilay zaza reto ny kilalao tokony ho lalaoviny. Marina moa fa maro ireo manam-pahaizana no miara-miasa amin'ity boky ity toy ny dokotera mpitsabon'ny ankizy, ny gynécologue sy ny maro hafa mba ahafahany indrindra manome ny torohevitra mety sy mahafa-po ireo. Efa manakaiky indray ny vanim-potoana mafana amin'izao ka efa maro ireo mpifamofo no mieritreritra ny karakara ilay andro malazany izay tsinona fa ny mariage. Izany indrindra no nahatonga ity hetsika iray androany sy rahampitso izay tsinjovana azy ireny. Mpandray anjara maro mahakasika ny mariage sy ny zazakely no ampiranty etsy amin'ny galerie Pakao Mandranomena mba hanomezana hevitra sahady ireo mieritreritra ny anambady sy hiteraka. Tafiditra ao avokoa na ny fikarakarana mariage na ny pakasary hatramin'ireo trano fandraisam-bahiny sy ny kojakoja ho an'ny zaza sy ny ankizy. Mbola manana ny mampiavaka azy ihany koa anefa ny hetsika amin'ireo fanentanana maro samihafa atolony ho an'ireo mpitsidika. Conférence maro, c'est tena intéressant, zany hoe hygiène bucco des enfants zao ataon'ny docteur Ant dia io zany mampiseho ny ray aman-dreny sy ny ankizy hoe ahoana mikojakoja hifin'ny ankizy de la petite enfance jusque lehibe. Dia misy koa zao conférence momba ny hoe comment concilier vie professionnelle et vie de maman, c'est présenté madame Asina Hanef.
dia rapitso izay tanina ny couple rehetrarehetra à 16h30 misy 4 couple zany anao fifaninanana dia izy zany ny anakan'izy hoe parcours mariage de rêve dia io parcours zany azahoana hatreo mariage de rêve. Antenana sahady moa ny fahafahampon'ireo mpitsidika rehetra mba hitohizany hetsika expo bebe mamo andiany voalohany androany sy rampitso. Ny fivoarana eo amin'ny sehatra ny sarimihetsika no nahatonga ny ando sy tsy lavina niditra ho mpikambana ao anatin'ny timovia izay fikambanana mitaiza sy manabe eo amin'izay sehatra izay. Misy 70 izy ireo ao anatin'ny fikambanana ka teo amin'ny mpanomanana ny famaranana ny hetsika Iarivo Movie Festival izy ireo no nandalo teny antoerana inarindra arandry hanomanana. Ny fampitombona nitrakefy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika no antony idirany ando tao amin'ny fikambanana timovia. Namaly ny antso ary tafiditra amin'ny fianakaviam-be ny tovolahy tamin'ity taona ity. Raha nianatra manokana teo amin'ny fikirakarana ny sary sy ny asa teo amin'izay sehatra izay dia andala izay eo amin'ny lafin'ny sarimihetsika indray izy amin'izao fotoana izao. Tsara kokoa ngamany hoe tafiditra resaka hoe landala kokoa ao anatin'ilay hoe film, resaka ara dia hoe velatra be dia be ao tsy hoe mitana caméra fotsiny na hoe anao montage fotsiny fa voafehy amin'ny cinéma zany mafehan'ny ara rehetrarehetra dia izay no lalana tetaviko amin'io mba ho lasa lavitra kokoa zany mba hoe hanana relation tsy ho very mandeha ny zavatra ho atao zany ka ny timovia zany hitako ohatrany hoe mafehy an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany. Itsilavina indray dia hatramin'ny 13 taona izy no nankafy ny manodidina ny sarimihetsika rehetra. Nikasa hitra amin'izay sehatra izay izy tamin'ity taona ity ka nisafidy ny fandalilan'ny faniriny ho mpilalao matsianina ny tovavy. Nidirako tato zany za tia resaka cinéma dia izay fitiavako resaka cinéma zay zany tiako ampitomboana fahalalako an'izy fa tsy tonga dia miditra re hoe tonga dia andeha hilalao film etsy roa fotsiny nefa tsy haiko akory ny fahalalana amin'ilay izy dia ampitombo fahalalana aloha za dia mankatraikefa dia avy eo amin'izay hita eo dia fandeha. Mbola tsy nanao film aloha za hatramin'izay fa raha ohatra hoe misy zany dia mba tsy afaka efa mivonona aloha zany za raha paraportra nidirako tato tamin'ny voaloha tena mbola natahotra caméra fa amin'izao ahy efa tsy manina. Misy atelo ny horonan-tsarika sain'ny timovia vokarana raha nomana ny hetsika sirasary amin'ny volana novambra zao izy ireo. Dia indray no namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ny tanabote nanao ny taovolo sy ny tarehy, ny quad neuf kosa no napekanjo. Ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM dia mamefotoana anao amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko.